Raba tompokolahy, finaritra tompovavy ho antsika zay manaraka ty fandarina zany malaza ity. Rehefa mamarana tahaka izao ny taona ary indrindrandrindra moa hitsidika ny fotoana zay anatanterahana ho an'ny kristianina ny fetin'ny krismasy na inambara fa nahaterahan'ny mpamonjy de samy misaintsaina zay vitany nandritry ny volana 1 mandray 2 ny rehetra am'izao fotoana izao. Misaintsaina ny amin'ny hoe mbe aiza ny zava-bitako, inona ny zavatra ngezabe na lehibe nisongadina nandritry ny fotoana zay nandehanako tao anatin'izay 12 volana izay, na hoe nanahoana sy nanahoana reo mety ho zavatra zay noeritreretiko hanatrarina ity taona ity kanefa mamarina ny taona inona ireo vita, inona ny tsy vita. Fomba nitombana sy fandamim-piainana daholo zany ary ny olona manao an'izany, ny olona mahay mandrindra ny fiainany amin'ny akapobeany. De ohatran'izany ny fandiniantsika sy ny fandalianantsika ny tombana ho an'ny fiainan'ny firenena. Nanahoana ny 2024 vao ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy ary inona tamin'ny zavatra nataon'ny fanjakana no nanasongadina ny fiainana ho an'ny isam-batan'olona. Eto de ravahantsika fomba fisainana ho an'ireo mpamendry fendry vahoaka ny amin'ny hoe ny mpanao politika dia tsy mikendry afa-tsy zay maso ho azy, na ny hoe ny politika dia tsy mampinakana ny vahoaka. Diso, tsy marina zany satria hitantsika am'izao fa ny fomba fanaovana politika ho an'ny tsy mahay politika sy ireo tongatonga ho azy amin'ny fomba fanaovana politika zay nangalatra fahefana, naka fahefana amikery ary nanodina fahefana tamin'ny alalan'ny reo fifidianana osoka no manao izany fomba fisainana diso izany. Ary reo tsy mitsinjo afa-tsy ny tena fa tsy mitsinjo vahoaka no manao an'izany rafi-pisainana manimba ny fomba fanaovana politika izany. Fa ny fanaovana politika tena mitondra soa ho an'ny firenena rehefa tena ny mahay azy ny manao politika, ary ny manao politika de olona tokony manana an'izany fahaizana fomba fanaovana politika izany, fa tsy olona tongatonga ho azy na olona taitaitra tsy amin'ny antony, na olona heverina fa te hanan-karena, te handrombaka fahefana, te hanana voninahitra de manao politika. Tsy zany fomba fanaovana politika. De zay no tongavan'ny adevitsika ny amin'ny hoe samy kibo mitsara tena ny rehetra, nanahoana ny zavatra ny aina sy ny lalovany nandritry ny fotoana 12 manitsaka 12 volana andao antsika tsy ho ela. De eo ny rehetra no afaka mandray ny lesona ny amin'ny hoe mety amiko ve sa tsy mety amiko ny fiarahana tamin'ity mpitondra fanjakana ity, ary ny zavatra zay nampanantenainy tamiko ka nangatahany latsabato taty amiko dia afa-po tam'izany ve ny tenako izay olom-pirenena nandatsabato na ho an'ny fidy zay manana andraikitra lehibe hanara-mason'ny asan'ny mpitondra fanjakana, na ho an'ireo tsy nifidy ny mpitondra fanjakana kanefa dia miara tomponantoka amin'ny tsy fahombiazan'le fitondram-panjakana satria mifafankihoany am'izao fotoana izao. De ny tombana mazava be zay efa navoaka ny teo anivon'ny afrobarometra resahantsika foana izany zay miaraka amin'ilay hoe coef dia milaza ny amin'ny hoe nandeha amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny mpitondra fanjakana ny tantanana ny firenena, tsy mahafa-po ny vokatra ary maro be amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao no potika ny fiarikarenina. Amin'ny akabeany ny akamaroan'ny vahoaka malagasy naizanaiza misy azy na ambanivohitra na andrenivohitra dia miaina ny fiainana mitotongana avokoa ary tsy mahavelo tena ny akamaroan'ny malagasy. Izany rehetra izany dia ahafahana mitsara avetrana fa tsy nitondra vokatra ho azy ny asa nataon'ny fitondram-panjakana. Mangony fotsiny moa ho an'ireo mpiasam-panjakana zay zatra ny aina ny amin'ny fakasitrahana rehefa farantaona 13e mois amin'ny karama io sy ny fahazoana prime na hoe reo valy kasasara mitondra fakasitrahana avy any mpampiasa, iza mpampiasa mifanjakana dia vitsy mba tsy ilazany hoe tsy nisy firy-tsony izany tamin'ity taona ity. Ny antony tsotra, tsy hoe foanatreo iny fomba mampanao iny fa tsy manam-bola ny fitondram-panjakana ka nankaraha mampiasa mpanjakana aza dia tsy voaloha araky ny tokony izy, misy araky ny nambara de hoe hatram'izao itenenantsika izao tsy mbola narainy karama, nisy ny nahazo bandikesy fa mbola naverina satria tsisy vola eo anivon'ny tahiry-molam-panjakana ahafahana manome izany vola tokony ho raisy ny mpiasa-panjakana izany.
ary araky ny nambarany député Todsoa Andriamampandry tamin'ny fandarina miara-manonja fa misy am'ireo ministera dia alefa any amina androm-panjakana hafa ny volan'ireo ministera. Zay tsy fanao izany ary raha misy izany de tokony mandalo fa kataovany ny antenimieram-pirenena. Ny mety ho fanadiovana aram-bola am'ireo karazana crédit eo ny vo ministera na départementa samihafa de azo atao ny mieritreritra am'izany am'ireo rubrika samihafa ihany koa voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zay miainga avy amina départementa ministériel. Fa ny hoe vola iray alefa any amina toerana hafa manokana zay tsisy fampidiriny an'ilay départementa na androm-panjakana dia tsy fanao izany. Kanefa raha ny nambarany solombambaoaka ho sika dia zany no vaovao zay voarainy. Ny adevitra marobe ihany koa ny amin'ny fitokonana hetsero satria rariny sitrany raha ohatra ka misy manao fitakiana fitokonana mba hazona karama satria zany ny tovizan'ny mpanan-karena, zany ny tovizan'ny mpiasa rehetra, zany ny tovizan'ny olom-pirenena de hoe mba hanao fety finaritra rehefa tonga ny fotoana fety. Ary fety anisan'ny akafizin'ny malagasy ny krismasy sy ny famaranana ny farantaona ary handraisana ny taona vaovao akoatra ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 4 Jona. Kanefa fety mangidy ho an'ny vahoaka malagasy ty fety ty. Fety tsy ahafahana miloaka vorontsiloza gisana gana na akoho fa fety toy ny ainana amin'ny andavanandro, legioma ny atao tsaratsara dia rarahana menaka amin'ny atsinjarany ary io tsy menaka tsara kalitao akory fa menaka mandry. Zarazara fa misy tokony ary zarazara fa misy charbon ahafahana mandrehitra sy manafana sy mahandro sakafo ho an'ny isa-tokantrano. Fety marary mampalahelo ho an'ny vahoaka malagasy izany. Neverina fa ny mpitondra fanjakana ny ray aman-dreny mba hitsinjo vahoaka ka afaka anao mirakla anao filet de sécurité hitsinjo azy arak'izay ny dediafana tamin'ireny fotoanan'ny Covid hoe varitsinjo hoe vatsitsinjo hoe loharano hoe tosika fameno sy ny sisa. Am'izao ny tena ilaina an'izany saingy zao tamena tsy mirehitra tsy manana vahaolana am'izany raha teo ny fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana miandro sarany ty raha ohatra ka lalao natao ary fitondram-panjakana zay tsy mahavita ninina ho an'ny vahoakany ty raha neverina fa izy ny ray aman-dreny. Fa fitondram-panjakana tena manao zay mampalahelo ary manao zay mahafadiranovana ny vahoaka ao aminy satria misedra ny tserany aina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Tsy milahatra am'ireo firenena zay mahantra zay voatondro amin'ny famaritana itsony fa milahatra am'ireo firenena ambony lavitra am'ireo miady atrano am'izao fotoana zao kanefa tsisy ady atrano eto Madagasikara fa tsy faiza mitantana tsy faiza mitondra no misy. Tsy mahagaga raha toka tahaka izao no fiainan'ny vahoaka amin'le hoe faran'ny taona. Samby banana tena fa eny anivony reny départementa ministériel reny de mba hanana akoho amam-borona vary sy menaka spaghetti, macaroni, sardine, maïs dodo, bera sy ny sisa ny vahoaka malagasy ireo mpiasa samihafa fa tsy zany zavatra mitranga fa mipitrapitra irery nampanginina aloha izany satria tsy manam-bola amin'ny fitondram-panjakana. Ka raha tsy manam-bola ary ny fitondram-panjakana sy ny mpiasa iza no hividy ny vokatra eny am'ireo tsena samihafa ireo ary ahoana ny famezivezen'ny vola eny anivon'ny fiarahamonina malagasy am'izao fotoana izao. De zany no mitarika an'ny fantrana miopapana. Ny fanantenany rehetra de hoe ho tapotra teo ity loza mangidy kapoaka mangidy zay ampitondray ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy ity ka ho amin'ny taona 13 mitsidika eo dia hanana fanantenana heritsika vaovao ny vahoaka malagasy hiaraka mitondra zay verina fa mahava ny olana. Ary ity ny verina fa krismasy erahana am'izao mpitondra fanjakana zao fa krismasy amin'ny heritaona de verina fefa mpitondra fanjakana sy rivotra hafa no iainan'ny vahoaka malagasy. Fanirina sy fanantenana izany fa io dia ny ambony mandahatra izany satria mafy loatra raha mafy loatra no nampitondrainy izao mpitondra izao ho an'ra malagasy. Tsy mbola nisy mpitondra sa nanao tsinitsinina sa nandroba ny volam-panjakana ary sa zay tsy nijery zay mahasoa ny vahoaka fa ny mahafinaritra azy zay mpitondra fanjakana miaraka mipetsapetsa ao anatin'ny fitantanan-draharaha-panjakana sy fitantanana ny fahefam-panjakana no misy ankehitriny. Tsy mbola nisy ho isika izany teto Madagasikara fa misy zany satria efa nambaran'izy ireo teo zany ny amin'ny hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona no ataon'izy ireo de io tokoa izy io ny tsahan'ny olona natao tao anatin'ny 80 taona no ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny.
tsy fanisona akory ny resantsika izany, na sanatrin'izany akory milaza atsanga tsy amanorana fa tehitentsika ny amina hoe tsy azo atao ny mitanondrika na de eo ary zany rehetra izany, fa tsara ny afantarantsika izany mba aizantsika mamindra am'izay am' taona 2024 io, ka tsy ho diso safidy amy latsabato, ary indrindraindrindra tsy ho voarebirebin'olona am' tiserta sy lambahoany sy kasiketikely fotsiny fa mba haisaina ny lavitra satria ny fahadisoana amy latsabato de vidin-dafo 5 taona ary fampitena tsy hitanono ho an'ny taranaka faramandimby. Mino a fa ianao ry malagasy de olona tonga saina ary afaka mandalina tsara ny zavatra iainanao ankehitriny. Zany zava-misy, zany malaza mirary fety finaritra ho antsika rehetra homban'ny fiahin'i Jesosy Kristy Tompo zay ankalazaina amin'ny alahady 5 volana Desambra ho avy izao. Ka sitraka tompolahy, mankatelina tompoko vavy.